La 4G Batelma vous présente Nivavo. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni Fampalalambavo. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manulchawanao ni Vovo. Namarana ny fitsidian'ny Papa François ny Madagasikara, ny fitsidian'ireo pretra religiosy tetsy amin'ny kolejy Masinday misy Elomaly. Tany Nosy Maurice kosa no namarana ny fitsidiana taty amin'ny ranomasimbe indiana. Raha 7 septambra no hanaingan-droma ny tenany. Nanomboka androany ka hiferana ny alakamisy izao ny fanadina-mpanjakana BBC. Amin'ny ankabeny, nizotra raiky ny tokony ho izy ny fanadinana raha ny androany. 3 andro belohany ikatonany fafana manatitra ny antota taratasy sy firotsahan-kovidiana ho ben'ny tanàna sy ho mpanorotsaina ny anivony OVEC mbola ambany ny tampavitriana ho an'ireo kandida. Miatanoratra ireo miroso amin'ny fisotroana zava-pisotro misy alkôly eto Madagasikara. 3 isanjaton'ireo vehivavy malagasy mitondra voaka nanaovan'ny fikambanana tsy miankina fanadihadiana no fantatra fa misotro toaka avokoa. Betsaka nefa ny voka-dratsy Mpanao fitsikatiana Anarivony indray no nameny lalany Hong Kong ao Malalahady. Fidinana an-dalambe no sady fiantsoana vony sy amin'ny filoha Amerikanina. Ny any indrindreo avy hatrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minasanao anaraka izany hatramin'ny farany anbotsika ny vaovao dia namarana ny fitsidian'ny Papa François ny Madagasikara ny fitsidiany ireo pretra sy religiosy tetsy amin'ny kolejy Masindamisely Omaly. Tany Nosy Maurice kosa namarana ny fitsidiany taty amin'ny ranomasimbe indiana. Michel Arnardo. Taoriny ny fitsidiana teny amin'ny Akamaso namarana ny fitsidiana nataon'ny Papa Iray Masina teto Madagasikara fandalovany namangy ireo pretra religiosy ary seminarista tetsy amin'ny kolejy Masindamisely Omaly. Afaliana ny andreto farany fa isan'ireo nanokana ny Papa François fotoana manokana izy ireo. Mafy ny ady entin'ny mpanokantena raha ny fanazavana saingy ery lehibe ny fandalovany Papa tahaka izao. Dia mirotaka amin'ny rehetra izay amin'ny lahiraka lehibe amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaty izay nankiny Kristy sy ny Eglizy izay minay aminay. Ka izahay araka izay azo atao, nanolotena maimaimpona miaraka mampiasana vonin-kanona amin'ny finoana sy amin'ny fahafaliana mba azahoana ihany amin'ny rehetra amin'izao vaninandro izao ny evanjely izay amin'ny loharano tokana. Tahaka ny tany amin'ireo toerana rehetra no tsidian'ny Papa dia isan'ny tsy diso anjara tamin'ny afatry ny Papa fitsidian'ireo pretra, religiosy sy seminarista. Fantatro fa miaina anaty toe-javatra sarotra no maro aminareo. Tsy ampy ny zavatra tena ilaina: rano, herinaratra, lalana, fitaovam-pifandraisana na ireo loharano-karena mba hitantanana ny fiainana sy ny asa pastoraly. Zakain'ny maro aminareo eo antsorony mba tsy ilazana hoe eo amin'ny fahasalamany ny vesatry ny asa mafy apostolika. Nefa nofidinareo ny janona sy eo akaikin'ny vahoakanareo miaraka amin'ny vahoakanareo. Misaotra anareo aho ny amin'izany. Misaotra indrindra amin'ny fijoroanareo vavolombelona sy amin'ny fanirianareo hijanona eo akaikin'ny vahoaka ary amin'ny tsy fanaovanareo ny fiantsonan'Andriamanitra ho tohatra fiakarana ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa. Teto amin'ny kolejy Masindamisely no namaranana ny fitsidian'ny Papa François any Madagasikara. Tany amin'ny Nosy Maurice kosa namaranana ny fitsidiana teto amin'ny ranomasimbe indiana. Raha 7 septambra no hanainga ho an'ny Roma ny tenany. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika andalo ny lalany Ivandry, Alarobia, Tsarasotra Ivato ny Papa François amin'ny fito ora sasany maraina. Azon'ny malagasy atao kopatanina sy velomy izy eny amin'ireo
ireo lalana voalaza ireo mandeha fiarakodia kosa dia eny amin'ny sisin-dalana no maka toerana raha ny fampitam-baovao hatrany. Mafonja ny afatry mipaparay masina ho an'ny malagasy nahazony tamin'ny rifiny azy avokoa ny rehetra nisongadina manokana ny tokony iainan'ny malagasy indray ny tena fihavanana. Rasoana na teny amin'ny lapa ny avolona nandritra ny toroteny teny amin'ny kanja ny Soamandrakizay nanaovana ny sorona masina lehibe. Mafonja ny afatry ny Papa François ho an'ny vahoaka malagasy. Ny hizara fiadanana sy fanantenana no tena antony fitsidihiny. Saingina very mipaparay masina indroa nandritra ny lahateny ny teny avolona ny teny hoe fihavanana, izay nambarany fa tokony tena hiverenantsika iainana. Nambara ny Papa François ihany koa nandritra ny fandraisan'ny fitenenana manoloana ny mpitondra fanjakana, mpanao politika, fiarahamonim-pirenena sy ireo maso vovahiny miasa eto amintsika, fa tsy azo boriborina fotsiny amin'ny fitombony ny arikarena ny fivoara amin'ny maha-olona sy ny firenena iray. Tokony hiteraka fanambo ho an'ireo nomena iraka mba hanompo sy hiaro ireo mpiray-tanindrazana aminy ny andraikitra politika, indrindra ireo mahery fo manamora ny fepetra amin'ny fivoarana mendrika sy marina ho an'ny fireneny. Tsy azo boriborina fotsiny amin'ny fitombohan'ny arikarena ny fivoaran'ny maha-olona sy ny firenena iray. Tsy tokony ionina amin'ny fanomezana fanampina ny fampivoarana ny maha-olona, fa mitaky ny fanekena sy ny tsy faniliana ireo mananjoa ivelona rehetra, fa mila antsona handray anjara amin'ny fanorenana ny hoaviny ny rehetra. Tokony hajaina ny fahasamihafana. Tsy tokony hiteraka fampitoviana ho lasitra iray ny kolontsaina maneran-tany ny fanantontoloana rahateo-karena. Tsy maintsy miezaka isika, tsy ho lasa antoka tokan'ny fampandrosoam-pirenena ny fanampiana iraisam-pirenena. Ny vahoaka ao amin'ny firenena ihany no mandray an-tanana ny fampandrosoana ka ho tombon'antoka amin'ny hoaviny izy. Manainga anareo aho hihevitra fa tsy misy olona na iray azo ahilika. Ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra maharitra no ahafahana mandroso. Ny fihavanana, izay kolontsaina malagasy dia mampatsiaro ny toe-tsain'ny fifampizarana, ny fifanampiana ary ny firaisan-kina. Isehoan'ny fanahy malagasy sy ireo toetra mampiavaka azy izany, anoherany ankasahina sy ampafoizan-tena iady amin'ny ankiviana sy ireo olana hatreny isan'andro izany. Ilaina ihany koa hoy ny mpamparay masina ny mamorona tantara vaovao anaty firalahiana sy firaisan-kina ho fanoherana ireo endrika fanjakazakana. Ny fahasahiana miaina fanankaloza-kevitra ny lalakizora ny tadiavam-baholana miaraka. Mila lavirina ny fitiavan'ny tena, mila ialana ny fiolonolonana, fa isika miara-miady mifanometanana no antoky ny ho avy. Ankoatr'izay, nanoratra taratasy ho an'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina avy any amin'ny Nosy Maurice ny Papa François izay manao hoe: ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny Repoblika Madagasikara, eto ampanohizana ny fitsidihana apôstôlika atao amin'ny Nosy Maurice ny tenako rehefa niainga avy tany Madagasikara, ka dia mbola mamerina indray ny fankasitrahana anao filohan'ny pirenena, ny governemanta ary vahoaka malagasy mahafinaritra, noho ny hafanany ny fandraisanareo asy ny fikarakarana na hafatrapo nataonareo ho aminareo rehetra neny fahasoavan'Andriamanitra, hitrotro ambavaka ny firenenareo ao, mba homba mpiadanana sy filaminana hatrany. Lamina tamin'ny ankapobeany ny fitandronan'ny filaminana teny amin'ny kianja Soamandrakizay ny fiafaran'ny herinandro teo raha nitatry ny mpitandron'ny filaminana. Olana ara-pahasalamana no nitranga teny an-toerana ionina saina. Nanao tatitra momba ny lamesa lehibe notariny Papa François teny amin'ny kianjan'ny Soamandrakizay ny tompona andraikitra ny filaminana io maraina io teny amin'ny Toby Ratsimandrava. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa nilamina tamin'ny ankapobe ny fitandronan'ny filaminana ary nanaja ny lamina napetraka avokoa ireo vahoaka maro tonga teny an-toerana. Olana matety mpitranga ny lafiny ara-pahasalamana. Tamin'ny aliny sabotsy ihany koa Denisy ramatoa anankiray izay namony aina satria araka ny heno dia efa nanana areti-pisefona ihany ilay olona io dia tratrany ny atsika sy ny vovoka telo Soamandrakizay zany dia mihetsika io areti-pisefona io novonjela ihany teny amin'ny teny amin'ny Soamandrakizay ary natao mihitsy azy fanefasana azy mamonjy hopitaly lehibe ka rehefa moa dia nampalahelo zany dia tsy tratra ny aina. Maromaro ihany moa niditra hopitaly satria mahatratra ny 9 zany no voaterina mpiterina hopitaly nalefa very Soamandrakizay noho izay olana tampampoka noho ny rivotra noho ny atsika fa tsy dia misy hoe zavatra hoe grave manao akory reny fa dia voatery tsy maintsy anefa any hopitaly fotsiny ihany.
ho amin'ny andro ny rahampitso izay fotoana iaingan'ny paparay masina iala eto Madagasikara manentana tranony rehetra ny mpitandron'ny filaminana anaja ny lamina apetraka izy ireo. Afa-po tamin'ny fandraisana azy ireo teto Antananarivo ireo mpizaika avy amin'ny faritra nanatrika ny fahatongavan'ny paparay masina teto Andrenivohitra raha ny fanehoan-kevitra izy ireo mitototomoverina any amin'ny faritra ny aviany nanomboka androany ny akamaroany izy ireo fanadidiny olona sera. Ny fampiatranoana, ny fandraisana, ny fatoriana, ny sakafo isan'ireo teboka nambaran'ireo mpizaika avy any amin'ny faritra fa nahafa-po azy ireo nandritra ny fivanianana teto Antananarivo nanatrika ny fahatongavan'ny papa sy ny lamesa lehibe tetsy amin'ny kianjan'ny Soamandrakizay. Le fandraisananay tena afa-po zany zahay ary tena mahay mandray vahiny le karan'ny faravotra. Le mahafinaritra zany de saran'ny fandraisana zahay fa afa-po am'le trano, afa-po am'le fatoriana. Tena nafinaritra aloha ny fandraisana zareo anay tato satria milamina daholo na teo amin'ny resaka fatoriana na ny trano fidiovana tena tsara fandraisana zahay. Ny fisehoan'ny zavatra ety ivelana ny ao anaty dia hita fa misy sy mirindra izay fandaminana amin'ny ankapobeny. Na ny fandraisam-bahiny aza raha atao amin'ny fijery maimaiky dia hita fa toa mirindra. Amin'ny ankapobeny zany dia atao hoe lazaina hoe vita homana ny fandraisana teto. Araka izany, nirindra ny fandraisana ireo mpizaika marobe avy any amin'ny faritra tonga teto Antananarivo. Hita taratra avy amin'izany fa olon'ny fihavanana sy ny fifanampiana ary mahay mandray vahiny ny malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nametraka taratasy eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-paharetana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny zoma fa 9 septambra lasa teo ka manontany raha azony atao sy mifanaraka amin'ny lalam-paharetana ny fananganana fondation itsinjovana manokana ireo tena marefo araka ny loharanom-baovao azo Rarsona Andry. Ny zoma fa 9 septambra lasa teo no tonga tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny taratasy avy amin'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry nanontany ity fitsarana ity raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny faniriany anangana fondation hitsinjovany manokana ireo tena marefo na ara-tsosialy izany na eo amin'ny lafiny fanampiana ara-pahasalamana araka ny loharanom-baovao aray. Ny voalaza ny andian'ny fa-7 amin'ny lalam-panorenana no natonga ny filohan'ny Repoblika nametraka fanontaniana amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Andiany izay manao hoe ny asa mahafilohan'ny Repoblika dia tsy azo ampirafesina amin'ny asa-panjakana na asan'olom-boafidy hafa na asa hafa ankoatr'izany. Tsy azo ampirafesina ihany koa amina asa hafa ao anatin'ny antoko politika na vondrona politika raha ny loharanom-baovao hatrany. Ny fananganana fondation dia fomba fanaon'ny olom-panjakana maro maneran-tany. Avy amin'ny alalan'ireny fondation atsangana ireny izy ireo no miasa mivantana amin'ny fanampiana na fiahiana ireo olona heverina omily izany fanampiana izany. Sehatra maro eo amin'ny fiahinan'ny maha-olona toy ny sosialy, fahasalamana, fampianarana no sehatra mazana iasan'ny fondation. Tontolon'ny fanabeazana nanomboka androany ary farany alakamisy izao ny fanadina-panjakana BEPC amin'ny ankapobeny mizotra araka ny tokony izany fanadinana raha tamin'ity androany ity. Angelo Toljanary. Notontosaina nanomboka androany ny fanadina-panjakana BEPC. Miisa 1,774 ny ireo mpiadina eto amin'ny sisikona Antananarivo renivohitra. Ny 7,724 amin'ireo no nisafidiny sokajy A. Ny 4,704 kosa ny safidiny sokajy B. 12 taona ny zokiny indrindra ary 10 taona ny sandriny indrindra amin'ireo mpiadina. Ny zotra ara-potoana sy ara-dalàna ny fanadinana amin'ny ankapobeny tahaka ny tetsy amin'ny ivo-toeram-panadinana Juge Rabe Arvelo. Ny zotra ara-dalàna nanomboka ara-potoana daholo ny zavatra rehetra nanomboka tany amin'ny fangalana ny lazadina teo anivon'ny komisaria tonga tamin'ny fanaovana ny déballage teto amin'ny sekoly dia ny fizarana ny taratasy fanadinana sy ny lazadina teny ampelantanan'ny mpiadina tsirairay avy nanomboka ara-potoana daholo zany zay teto amin'ny lycée Rabe Arvelo ny ankapobeny. Ny taranja matematika sy ny taranja anglais amin'ny ankapobeny no atahoran'ny akamaroan'ireo mpiadina amin'ny fanadina-panjakana BEPC ity. Matematika amin'ny le calcul mbola somary manahirana na calcul indraindray le signe moins plus reny. Ny anglais io mihitsy nefa tsy azo enfin tsy dia haiko ohatr'izay tamin'ny taom-pianarana rehetrarehetra le anglais sy SVT
somary sarotsarotra ireo mbola tsy dia taranjako loatra. Tsy andry ela fa ny arivan'ny alakamisy dia nomboka ny fitsarana ny taratasy-panadinana. Vinavinaina ivoaka amin'ny faran'ny herinandro ambony ny valin'ity fanadinana BEPC ity raha ny loharam-baovao voaray. Telo andro mialohan'ny katonan'ny fahafahana manatra ny antota taratasy firotsako vidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay eny anivon'ny OVEC mbola ambany ny tapa-havitriana ho an'ireo kandida iona saina. Ikatona ny alakamisy izao amin'ny 10:00 ny fandraisana ireo antota taratasy firotsako fidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna eny anivon'ny organe de vérification et d'enregistrement des candidatures na ny OVEC. Mbola ambany ny ta ho amin'ireo eto amin'ny distrika Antananarivo sy ny manodidina. Da ny eto amin'ny OVEC Antananarivo renivohitra amin'izao tsika ora amin'ny fotoana ifampiresantsika izao dia mbola voaray ihany kandida nanatitra ho ben'ny tanàna. Ny mpanolotsaina dia mbola tsy misy hatreto. Folo nisan'ny nanatitra ny dossier candidat maire, anankiefatra kosa ny conseiller man'ny Antananarivo Atsimondrano. Efatra zany ny ben'ny tanàna, efa nandotsaka candidat ben'ny tanàna dia ny mpanolotsaina, lisitry ny mpanolotsaina anankiroa ihany zao no mbola tonga. Ho an'ny distrika Anambohidratrimo, miisa 10 ireo kandida ben'ny tanàna nanatitra ny antota taratasy firotsako fidiana teny amin'ny OVEC raha 3 ny mpanolotsain'ny tanàna. Ny fahasarotan'ny fikarakarana ny antota taratasy no voalaza fa mety ho anton'ny fahatarana hoy ny kandida iray izay nanatitra ny antota taratasy ny androany. Ny famemonana ny antota taratasy aloha somary nanahirana ihany fa tsy maintsy atao izay ahavitana azy. Misy dossier sarotra salan'ny any amin'ny fiscalité aloha zao dia misy filaharana. Salan'ny anay manokana zany tsy hoe olona anankiray mikarakara dossier fa olona maromaro mikarakara dossier. Ny any amin'ny fiscalité manokana vitandray andro tany zany naharitra teo amin'ny 3 andro teo. Antoko politika enina ihany hatreto no nandrotsaka kandida ho ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara raha nitatitra farany voaray ny teo anivon'ny CENI. Satria raha ho an'ny ben'ny tanàna ohatra zao dia antoko politika enina monja amin'ireo ilay antota taratasy 120 voaray ireo zany no nametraka ny antota taratasy. Ho an'ny mpanolotsaina indray amin'ilay antota taratasy 20 voaray zany dia enina monja amin'ireo zany no avy amin'ny antoko politika. Ny maro moa zany dia ny mahaleo tena na ny indépendant. Ny lafiny anankiray faharoa mety mahatonga an'izay ihany koa izay le somary faharisarisany izay dia tarafina amin'ny fifidianana efa nataontsika teo aloha. Isika malagasy zany eo amin'ilay fanantonana ny OVEC dia miandry any amin'ny fotoana farany. Isan'ny mbola mitana ny sainy maro hatreto izay ho lisitra ny kandida ifaninana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Isan'ny andrasany maro amin'izany ny anarany izay ho kandida atolotra ireo antoko matanjaka. Hojerena manokana ny fitaovana ahafahana ireo tantsapa mokatra ao amin'ny distrika ny Antsiranana afaharoa. Ho karakaraina ny lalana ino ny songadana nandritra ny fionana teo amin'ny filohan'ny CLD sy ny lehiben'ny distrika ary ireo ben'ny tanàna. Kaiton Andretsilavo. Nidinika momba ny ampiasana ny volan'ny CLD izay mitetina hatrany amin'ny 500 tapitrisa ariary ao anatin'ny distrika Antsiranana afaharoa no votoatin'ny fivoriana izay mitariny ny filohan'ny CLD sady solombavam-bahoaka ny Madagasikara sy ny lehiben'ny distrika tao Antsiranana afaharoa. Nanatrika izany ihany koa ireo ben'ny tanàna rehetra avy amin'ny komuna misy 320 ao an-toerana. Notindrina manokana tamin'izany fa mila ampiasaina ao anatin'ny fahamarinana sy mangarara tanteraka ireo vola mitetina 500 tapitrisa ariary ireo any amin'ny komuna tsirairay avy hitondra soa sy fampivoarana ho an'ny vahoaka. Dia iombolana ny tanàna jiaby izay mikasa ny tombotsoa iombolana ka zay tetikasa fotodrafitrasa zay ahazahoana ny tombotsoa iombolana zay zany no natao vaitoan'ny raha naneky ny betsy maro fa ny famatsiana fampitaovana ny tantsaha ny isany ilain'ny tantsaha amin'izao fotoana zao mba hanamevana ny asa famboliana. Zay natao ara-pahamena. Ankoatran'izay dia ny fanaovana fotodrafitrasa madindinika ohatra ny fanaovana fampitana ho an'izay fitotana tokamonina ao anatin'ny komisy rano, fanaovana daly fafany famezivezy ny vokatra amin'ny toerana izay sarodalana.
zay no ankapobeny no tapaka ny ampiasaina ny volany 16 juin fotoana 7 nodinina manokana nandritra io fihaonan'io ihany koa ny fitsonjovana manokana ireo mpianatry ny université zanaky ny distrika ny Antsiranana faharoa. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavatra isika orinan'izay ny ataontsika mahakasika ny fizahatany eto Madagasikara. Io ihany koa fony mahakasika ny fanondranana sokatra tsy ara-dalàna eto amintsika rehefa avy eo ary. Allez mama, manao feu de camp zahay hariva afaka miantatsy. Eny ary, alefanay amin'ny voly. Yes! Ataontsika milay bekia. Asiako crédit amin'ny vola aloha datsiko maman. Wow, super! Allô maman, merci fa mahafinaritra be aty. Ianao koa misy raha tanarana ary mahazo ireo tombony rehetra miaraka amin'ny M-vola tsotra aingana azo antoka. Misahirana mafy raha matoa bebe izany jereo tia izy misolitika ny sarivao. Toditra ny setroka miasa mafy fa iramatora sokosa dia milamina tsara satria nisafidina ampiasa ny sarivao dozem izay azo avy amin'ny teknika no hatsaraina mitsitsy mateza tsy be vovoka ny sarivao dozem manaja ny tontolo iainana satria mampiena fanapahana azy ny fanamboarana ny sarivao dozem. Sarivao dozem manova ny fiainanao. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir-à-bête. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Et comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. لما بيك مرنج سميتي رفيسن ماتيز بيك إسانان. Nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbat et Beorirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Il existe une organisation nommée Trinité qui cherche à déclencher un génocide mondial. Ton père choisissait bien ses lieux de vacances. Il avait le don de surprendre. Tu dois les arrêter, Lara. Promets-le-moi. Attends! J'y crois pas. Les dames d'abord. Ouvrez la tombe!
C'est ton doigt qui presse la détente. Vous vous en êtes pris à la mauvaise famille. Very eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mbola lavitra ny toeran'ny Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena hafa manoloana ny fahatongavan'ny mpizahatany. Isan'ny lesoka raha ny fanazavana ny kalitaon'ny fandraisana sy ny tolotra omena. Miantarandriana I Suisse no mitana laharana voalohany maneran-tany amin'ny resaka kalitaon'ny fandraisana vahiny araka ny laharana ofisialy nivoaka. Ho an'ny eto Madagasikara isan'ny lesoka amin'ny fahatongavan'ny mpizahatany mikasika io fandraisana io. Roa indrindra aloha isika gasy fantatsika fa aty amin'ny tany mahandro isika. Raisiko fotsiny raha fahadiovana any an-trano tsy mamenatra amin'ny teny an'izany ny Europeanina efa lasa lavitra noho isika. Tsy hoe manaratsy gasy akory fa mitena zavatra misy. Midikany tsika zany vao miainga vao manomboka miakatra tsika zao zareo fa manana avance. Au lieu de mbola itsika no hitady an'le expérience azafady amin'le vary amin'anana dia alao mifanampy sy misokatraingana mba ahafahana mandroso miaraka. Araka izany tsy miainga any amin'ny fiofanana no ahafahana manatsara ny tolotra omena eo amin'ny setry ny fizahan-tany. Ity faran'izay ilaina fiara-miasa amin'ny any ivelany. Kalitaona fahaiza-manao na mahay ary sika gasy resaka fandrarana sy fitantanana sika mila traikefa avy any ivelany. Mila manaiky an'izay isika. Faharoa rehefa ampifanana ny formateur efa telo amin'ny fivelarana misehatra any ivelany izay gasy be be manontany hoe ny diplomanareo hoe fantatra raha any ivelany. Izay moa anisan'ny namahanay an'ireo olona hoe mila misokatra isika mila velarina vision dia andao hisokatra amin'ny sehatra international. Maro ankilan'ny politika napetraky ny fitondram-panjakana hampivoarana ny tontolon'ny fizahan-tany eto Madagasikara. Isan'izany ny fisokafan'ny lanitra Madagasikara, ny fananganana foto-drafitrasa samihafa. Raha ny antotanisa ny taona 2024 avy amin'ny ministeran'ny fizahan-tany. Avy any Frantsa ny betsaka indrindra amin'ny mpizahan-tany tonga eto izay 720 isanjato. Manaraka azy ny avy any La Réunion mandrina 13 isanjato, Maurice 9 isanjato, Italie 9 isanjato, mandrina 2 isanjato kosa ny avy any Chine, ankoatr'izay ny avy amin'ny firenena hafa. Valan-javaboary 400 eto Madagasikara no iantsona fiara-miasa amin'ny mpampiasa vola malagasy na vahiny anaovana mise en concession tanjona ny fanatsaran'ny fizahatany sy oloharam-bola ikolokoloana ireo valan-javaboary ireo. Yves Richard. Ampafantarina mandritra ny Forum des investisseurs éco-touristique na ny fionan'ny mpandraharaha amin'ny fizahan-tany ny 17 hatramin'ny 18 septambra ho avy izao. Ireo valan-javaboary enina amin'ny 400 anaovana ny mise en concession na iantsona fiara-miasa amin'ny mpampiasa vola malagasy na vahiny. Efa vita ny ampahany amin'ny fanadihadiana ka valan-javaboary maro manerana ny Madagasikara no voakasika anatin'izany. Enina aloha zany no anaovantsika hoe lahara-pahamehana fa ny 400 zany anaovana an'ilay fanadihadiana. Anao anatin'izany ry tsy manam-petsotra any atsimo Madagasikara, ry Nosiara any avaratsy Madagasikara, ry Akarana, ry Lokobe any avaratsy Madagasikara any, Andasibe etsy atsinanana avaratry Antananarivo moa zany any Bemaraha koa zany ireo toerana ireo zany no anaovana izay fanorenana hotely zay anaty valan-javaboary ahafahana mampitombo isan'ny mpitsidika sy ny fidiram-bola ny Madagasikara National Parks. Foto-drafitrasa mifandraikana mifameno amin'ny tolotra ara-mpizahan-tany tontrano fandraisam-bahiny no ampirisihana anatin'ity fiara-miasa manokana ity. Fepetra maro ankilany no apetraka ka ho fisarihan'ireo mpizahan-tany hanatsarana ny loharanom-bola hoentiny amin'ny fampantroana ara-tsosialy sy toe-karena no tanjona. Tsy maintsy manao an'ilay cadre réglementaire tsika, lalàna mihitsy io, mbola tsy manana ny lalàna zany tsika. Inona daholo ny infrastructure apetraka any? Mazava ho azy fa ny foto-drafitrasa ho apetraka anatin'ireny toerana dia foto-drafitrasa manaja ny valan-javaboary sy ny olona manodidina azy. Lay dimension culturelle aussi dia misy apahambola azo avy amin'ny vokatra iny zany ho an'ny mpitatana valan-javaboary, misy apahambola ho an'ny communauté, misy apahambola ho an'ny fanjakana. Zay zany le concession eto Madagasikara. Endrim-piara-miasa fanaon'ireo firenena maro aty Afrika ny fanaovana mise en concession 5 hatramin'ny 10 hektara ny ampahantany azo ampiasaina. Hatra hatramin'ny 30 taona ny fifanarahana ka hisy ny clause de rendez-vous isaky ny 2 na 5 taona anaovana tombana ny fomba fiasan'ireo mpampiasa vola ifanaraka amin'ny fepetra nofaritany fanjakana malagasy.
olona iray nivarotra sokatra tao anaty tambazotra tserasera no sary ny fitandro ny filaminana ka niakatra fampanoavana androany nahiditra amponja avy hatrany izy ka amin'ny fahavalon'ny volana oktobra ho avy izao ny fitsarana azy gaitao Andriatsilava. Tranga tsy fahita firy amin'ny fivarotana antsokosokony harem-pirenena no tranga ny faran'ny herinandro teo. Olona iray nandefa sary sokatra radiata tao amin'ny tambazotra tserasera ary nilaza fa mivarotra ireo sokatra ireo. Nisy arak'izany ny velam-pandrika ka voasambotra ilay olona ny 5 volana septambra lasa teo. Niakatra fampanoavana ny maraina teo ny raharaha ka nahiditra amponja avy hatrany ilay olona nivarotra. Ny sokatra kosa natolotra ireo tompon'andraikitra ho karakaraina mandritra ny 7 andro mialohan'ny hamerenana azy any amin'ny toerana ny aviany. Ny 9 volana oktobra ho avy izao no fotoam-pitsarana ilay olona. Naka sy nitazona ireo sokatra ireo ilay olona nitondra azy ary nivarotra tamin'ny tambazotra tserasera. Fihetsika izay samy alohan'ny lalàna avokoa amin'ny mahabiby arovana tsy azo amidy ary voarakitra ao amin'ny annexa voalohany ny CITES ny sokatra radiata. Ireto farany izay atahorana ho lany tamingana eto Madagasikara amin'izao fotoana no ny fitrandrahana sy ny fanondranana antsokosoko. Raha ny fanadihadiana natao, olona tsara sitrapo no niantso ny Alliance Voargasy tamin'ny larana maitso nilaza ny fisian'io fivarotana sokatra io. Midika izany fa zava-dehibe ny fifanomezan-tanana amin'ny fiarovana ireo harena voatanahary eto amintsika. Ilaina hatrany ny fanomezam-baovao raha misy tranga mampiaya iny anivon'ny fiarahamonina. Miatanora hatrany ireo miroso amin'ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla eto Madagasikara. 330 isanjaton'ireo vehivavy malagasy mitondra voaka nanaovan'ny fikambanana tsy miankina fanadihadiana no fantatra fa misotro toaka avokoa. Betsaka nefa mivokatra tsy nyzany. Miantarandriana evo. Enimpolo taona ty iray mpianakaviana ty amin'izao fotoana izao. Taona maro nilifony tanteraka tamin'ny fisotroana toaka nambara fa ny ankorosofana ny fiainany. Ankoatra ny olana teo amin'ny tokantrano netraika tamin'ny asany ihany koa ny fisotroana matetika. Taletako tamin'ny zava-mahadomelona dia ny toaka tsy akofidy mihitsy fa zay hitanahatra amin'ny toaka gasy ary tamin'ny voalohany aloha tsy dia nanina fa mahatsiaro ohatrany hoe mahazo tsiro ay nitatra izy dia lasa filany tsy mba hoe fialam-bolotry io zany fa lasa filany vatana mihitsy le izy nanita teo a dia lasa misy fiatrakanatra ampiasana reto nahatra ampiasana raha mahazo demande d'explication mamolava mbola koa efa mety ampy ao am-pelantanana voatery mivarotra zavatra ao an-trano mivokatra le fitiavana toaka ihany. Zay zany tena tiavako hoe voka-dratsy le izy dia aniriko farany sisa mba miakavy ny tany ampiasana dia aloha re za tokoko mba hitsabo mba tsy ho voatoaka ampiasa tokoa. Eto Madagasikara araka ny fanadihadiana antotosain'ny fikambanana tsy miankina NISA manomboka ny 7 taona ka hatramin'ny 14 taona eo ny fandraisan'ny maro zava-pisotro misy alkôla tsy manavaka na vehivavy na lehilahy ary misy amin'izy ireo ihany koa ireo mitondra vohoka. Vehivavy mitondra vohoka 50 hatramin'ny ireo 50 nametrahany ONG Safimada fanontaniana izay fikambanana miady manoloana ny fandraisan'ny vehivavy alkôla no nanambara fa misotro toaka avokoa. Maro anefa ny voka-dratsin'izay. Ny fiforonan'ny olombelona dia manomboka izy tsy akeo kibo mamany amin'ny sekondra mampitsaika azy iny manomboka eo fiforonan'ny olombelona. Ny olona nefa ny tsy mahalala hoe be voka 10 minitra. Ny olona tsy mahalala hoe be voka 10 minitra. Ny zava-pisotro misy alkôla nefa ny dia io no manimba fiforonana. Dia dikan'izay le zaza miforona le olombelona miforona zany dia manomboka misy fahavoazana amin'ny fotoana iny. Ianao tsy mahafantatra mihitsy zany hoe be voka nefa nisy fety ho avy zao ny fety isan-karazany dia mandeha ny fisotrosotroana dia mazava ho azy fa hisy fikorontanana hisy tsy fahatomombanana ao amin'ny fiforonan'ilay zaza ao am-boaka. Amin'ny ankapobeny ho an'ny Rome manodidina ny 400 ny tany alkôla ao aminy. Manodidina ny 500 kosa izany ho an'ny labiera ary eo amin'ny 1200 eo ny tany alkôla ao anatin'ny divay. Izay ivy nandroany ny andro iraisam-pirenena momba ny fanentanana manoloana ny syndrome d'alcoolisation foetale izay aretina azo vehivavy bevoka misotro zava-pisotro misy alkôla.
lafa mavao hafa kosa indray dia anomboka hiakatra ny maripana rampitso talata raha nanerika sy nangatsiaka izany ny alahady maraina teo sy androany alatsinainy maraina fa nadinika izy arabe ny manana niverina nangatsiaka ny andro ny alahady lasa teo sy ny androany alatsinainy maraina raha ny vinavina ny mpamatatra ny teotrandro dia hiakatra manodidina ny 3 degré celsius sy 4 degré celsius ny maripana ambony indrindra ary 4 degré celsius kosa ny ambany indrindra manomboka raha ampitso talata raha ny fanazavana hoentin'ny ty mpamatatra ny toetrandro ity hoan'ny aty amin'ny faritra mpivoatany ny maripana ambony indrindra moa indrindrandrindra zany dia miakatra ny maripana fa ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana iny zany zao no ahitana orana tandrivindrahona zay mety arankotroka ny maripana atsika aty amin'ny faritra mpivoatany miakatra mety mahatratra manodidina ny 23-24 degré eo indray ny ambony indrindra dia eo amin'ny 14 degré celsius eo ny maripana amandrindra dia aty amin'ny faritra atsimo andrefana no midina ny maripana ambony indrindra midina hatramin'ny 20 degré celsius raha ny any amin'ny faritra atsimo nosy kosa no jerena dia hisy ny orana tandrifindrahona ka hidina hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra ary anomboka ny farany herinandro io dia ho maina ny manerana ny nosy maresaka iraisam-pirenena mpanao fihetsiketsehana anarivony indray no nameno lalany Hong Kong Mali alahady fidinana andalabe no sady fiantsoana vonjy amin'ny filoha amerikana fananganana ny sainam-pirenena amerikanina teo anolohan'ny masoivo amerikanina no nanehoany ireo mpanao fihetsiketsehana indray ny fitakiana izy ireo 3 volana nisiany hetsika ny antso vonjy amin'ny filoha amerikanina hiditra antsehatra amin'ny fanerenan'ny Pekin hanome fahafana ireo tany izay eo ambany fifehezany any Hong Kong manao fitakiana izay mba hisian'ny demokrasia kokoa fa ny tena marina dia very ny demokrasia eto aminay mino aho fa afaka maneriny Chine ny amerikanina noho ny ara-toekarena misafidy ny fihetsika mahery hatrany ireo mpanao fihetsikehtsehana ireo rehefa manao fitakiana niditra tao anatin'ilay métro principal teo atapy-tanàna indray izy ireo omaly nanapotika sy nandravarava ny tao anatiny raikitra indray manoloana izany ny fifandonana tamin'ireo polisy ary betsaka ny voasambotra vokatra izany dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity haikasitrany ianao nanaraka izany mandrosoasina atao Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulcha Noto ni Fampalalambaovao. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao.